Ny anomboantsika anazy mazava ho azy ny base na ny primer. Dia ao amin'ny description ny produit rehetra izay ho ampiasaiko. Dia ataoko ao amin'ny ampovoan'ny tarehako ilay izy. Dia safoko sy afokako amin'ny ivelan'ny tarehy ny ambony. Dia hiditra amin'ny fond de teint tsika dia ampiasa an'ity éponge mando ity dia ohatr'izao ny habetsan'ny fond de teint izay ampiasaina. Dia rehefa vita ny fond de teint dia ampiasa ny concealer tsika na ny anti-cerne amin'ny teny frantsay. Apetrako amin'ny tanako ilay izy satria amin'izay moramora kokoa, malefadefaka kokoa ny ambanin'ny maso. Mazava ho azy dia asiako ihany koa ny eo amin'ny orona, ny eo amin'ny andrina, ny eo amin'ny molotra sy eo amin'ny soka amin'ny toerana rehetra izay asiana concealer mazava ho azy. Vita izay dia hiditra amin'ny loose powder tsika, ito elfa ito no ampiasaiko dia ito borosy somary matsokotsoko loha ito no ametrahako anazy. Apetrako amin'ny toerana rehetra izay nasiana an'ilay concealer teo izy io. Dia manao baking izany eto, izany hoe apetrako eo amin'ilay toerana rehetra izay nolazaiko teo dia ajanona elaela eo izany izy. Dia izay no atao hoe baking. Hiditra amin'ny contourina na ny bronzer tsika dia tsy asiako crème izany ilay contourina fa tonga dia poudre no ampiasaiko. Dia ito borosy ito no ampiasaiko anazy. Aza adino manifika an'ilay borosy mba miala ilay excès ny poudre. Hifindra maso amin'izay tsika. Dia ny eye primer izany no apetraka voalohany. Dia ity produit ity izany no tena produit manan-danja indrindra amin'ity fampianarana ity. Ito no amoaka an'ilay loko tao amin'ny Facebook izay hitanareo. Dia loko malefaka aloha izany apetraka voalohany. Dia apetraka eo ambony ilay loko somary marevaka. Dia izay no afangaro hanome an'ilay loko izay hitanareo tao amin'ny Facebook. Dia afangaroko amin'ny borosy sahala amin'izao izy dia tonga dia apetrako amin'ny odi-maso iray manontolo. Tsy mivoaka amin'ny odi-maso fa ny odi-maso iray manontolo no ametrahana an'ilay produit sahala amin'izao. Dia mba hampalefaka an'ilay loko teo dia ampiasa an'ity loko ity tsika atao amin'ny sisin'ilay loko rehetra izay nampiasaina, aza adino manifika anazy. Dia borosy somary malefadefaka no ampiasaina dia atao amin'ny creux iray manontolo. Dia ity loko ity indray no ampiasaina atao ambany volomaso. Aza adino manafangaro ny loko. Dia ampiasa an'ity highlighter ity tsika atao eo amin'ny ampovoan'ny odi-maso sahala amin'izao. Tena manaraka an'ilay sary mihitsy eto. Dia atao eo amin'ny ilay misy ny taille-maso eo ihany koa izany ilay izy. Dia vita izay dia mampiasa ny eyeliner atao eo amin'ny waterline sahala amin'izao izany. Dia somary nanaraka kely an'ilay sary ihany dia nasiako mivoaka kely ohatr'izao ilay eyeliner fa tsy voatery manao an'ity étape ity izany nareo. Dia miditra amin'ny mascara tsika. Tsarovy avy hatrany fa ny listan'ny produit rehetra izay ampiasaiko dia ao amin'ny description araka ny lazaiko teo aloha. Asiana eyeliner sahala amin'izao ihany koa ny ambany volomaso mba ho matevitevina kokoa ny fijery anazy. Dia fafana ilay baking poudre nampiasaina rehetra teo. Dia hiditra amin'ny maso ilany indray tsika. Ny zavatra rehetra izay nataoko rehetra teo no averina maso ilany dia angamba tsy mila hazavaina aminareo intsony izany.
Dia hiditra amin'ny highlightina indray tsika, dia ity no ampiasaiko amin'izany atao base satria crème misy ity. Dia ataoko amin'ny orona salama izao, ataoko amin'ny ambonin'ny tarehy. Dia eo ambonin'ny volomaso ny ambony izay amin'ny tanako, izany hoe tsy asiako produit intsony ny amin'ny tanako fa tonga dia apetrako eo fotsiny. Dia ny eo ambonin'ny molotra mazava ho azy. Dia ilay highlighter izay nampiasaina tamin'ny maso teo ihany no ampiasaiko atao ambonin'ilay crème mba tsy etsiketsika ilay izy. Raha ohatra ka be loatra ny highlighter izay nataonao ohatra ny anahy dia mampiasa borosy fotsiny ianao hamafana anazy. Dia ity palette avy amin'ny alpha ity no ampiasaina ho amin'ny pomety dia ilay loko izay natondroko teo. Dia atao mandimandina ny molotra alohan'ny hanasiana an'ilay lokomena izay ho ampiasaina. Dia ity loko ity no ampiasaiko amin'ny lokomena, ialako tsindry zareo fa tsy ananako ilay loko somary malefaka loatra ho an'ny molotra. Dia aleoko atao an'ity loko somary matroka ity mihitsy volom-parasy matroka ho an'ny molotra engany mba tsy mampanina anareo. Ohatran'ity raha metimety kokoa amin'ilay look. Dia azo ataonareo amin'ny tanana ity na koa amin'ny napkin fa atao ampovoan'ny molotra izy ity mba tsy hisy lokomena ny nifinao rehefa avy eo. Dia izay indray ary zareo ny amin'ity fampianarana ity. Misaorabetsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray. Aza tianao ny mametraka commentaire. Veloma daholo. Misaorabetsaka anareo rehetra nijery an'izay vidéo izay. Cliquez eto amin'ny tarehiko boribory eto mba his'inscrire na hisubscribe, s'abonner amin'ny chaîne-ko amin'izay nareo mahazo notification rehefa misy vidéo vaovao no manampy anahy be ihany koa izay. Cliquez eto amin'ny vidéo manaraka. Dia amin'ny manaraka indray ary zareo. Veloma daholo.